Faly miarabantsika hatrany ry havana malala rehetra amin'ny tompo mahatratra ity alatsinainy fa 7 amby 20 ny volana oktobra taona 5 amby 20 amby 2 arivo atao anatin'izao sakafom-panahy izao ibajianantsika hatrany ny loha hevitra hoe mamory vokatra ho an'ny tompo ho aminao ny fiadanan'ny tompo amen. Ivavaka isika ry havana tompo ranay be fitiavana be indrafo be fahasoavanao falo ny fonay mideranao ny amin'ny fahasoavanao ny amin'ny indrafonao ny amin'ny fitahinao zay omenao anay velomana isan'andro mahatsapa izany zay indrindra ny amin'ny fanomezanao zao fotoana zao ahafahana indray mihaino ny teninao ray eo mitenena aminay ary tahaka ny fombanao fa vonina izay ny iaino zany teninao zany ampiatra izany amin'ny fiainanay andavanandro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Ny sakafom-panahintsika amin'ny tean'ity ry havana dia arak'izay hita ao amin'ny rota toko voalohany ka ny 111 hatramin'ny 170 rota toko voalohany 111 ka hatramin'ny 170 toy izao mivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Naomi, miverena ihany ianareo anaka, nahoana no hiara-mandeha amiko ianareo? Mbola misy zazalava ato akiboko mba ho vadinareo? Miverena ihany ianareo anaka ka mandeha any, fa efa antitra aho ka tsy azo vady intsony akory. Raha hoy izao, manantena ihany aho, eny, na dia hanambady an'io alina zao ka hiteraka zazalahy, moa ahandry azy mandra-pahalehibeny va ianareo ka hijanona tsy hanambady? Tsy anaka, fa mangidy lavitra ny nanjo ahy noho ny nanjo anareo. Fa ny tanan'i Jehovah efa nahinjiny hamely ahy. Dia samy nanandratra amin'ny feony izy roavavy ka nitomany. Ary Orpa dia nanoroka ny rafozan'ny vavy, fa Rota kosa nifikitra taminy any. Ary hoy izy, indro ny rahavavinao lasa nody ho any amin'ny fireneny sy ny andriamaniny, ka mba miverena ianao koa ka hanaraka azy, hanaraka ny rahavavinao. Fa hoy Rota, aza manery ahy handao anao sy hiala amin'ny fanarahana anao, fa izay alianao no aliako, ary izay itoeranao no itoerako, ny firenenao no fireneko, ary ny andriamanitrao no andriamanitro, izay tany hafatesanao no hafatesako, sady ihany koa no andevenana ahy. Ataon'i Jehovah amiko anie izany, eny, mihoatra noho izany aza raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka antsika. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ity soratra masina ity, Rota moa zany dia anisan'ny ny bokin'ny Rota moa zany alohany dia anisan'ireo boky atao hoe horonam-boky 5, no izy novakiana tamin'ny fety fanateram-bokatra zany nany hoe tamin'ny vanandro Pentekosta moa zany. Dia Rota dia vehivavy Moabita izay nanambady olona anankiray zanaky Naomi sy ndasa aloha jerevana vetivety fa sao de mandiso aho. Elimeleka ny anaran'ny rafozan'ny Rota zany dia Naomi ilay vehivavy ary Elimeleka ilay lehilahy. I Rota sy ny rahavavy ny atao hoe Orpa dia samy nanambady ny zanaky Naomi sy Elimeleka avokoa, zany hoe izy rahavavy zany vadin'izy mirahalahy Malona sy Kiliona no anaran'ireo izy mirahalahy reo izay tao amin'ny fokony Efraima zany izy zareo reo. Fa ny olana de zao,
maty aloha ny Elimeleka vadiny Naomy, de rehefa kelikely ihany koa de maty ihany koa i Malona sy Kiliona. Vokatr'izay dia lasy Naomy ary noteneniny Naomy hoe andanonareo mody any amin'ny any amin'ny firenenareo andana manambady mitsodrano anareo ambanambady tsara mba hiaina fiadanana mba hiteraka zazalahy sy ny sisa sy ny sisa. Na eno an'izay moa zany izy roa vavy de namiana andravozany ary rehefa namiana andravozany vavy de i Orpa no nandeha nody. De nyteneniny Naomy nyteneniny Naomy i Rota tam'izay hoe jerevo ny rahavavinao efa lasa izy nandeha nody ary nandeha nody izy tany amin'ny fireneny anaraka ny Andriamanina fa ianao koa andana. Fa inona navaliny Naomy navaliny Rota azafady, navaliny Rota teo amin'ny 15 sy ny 17 de izao mivakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Rota, aza manery ahy handao anao na hiala amin'ny fanarahana anao, fa izay aleanao no aleako, izay hitoeranao no hitoerako, ny firenenao no fireneko, ary ny Andriamanitrao no Andriamanitro, izay tany afatesanao no afatesako, sady any koa no andevenana ahy. Zany no zavatra nolazainy Rota teo anatrehany Naomy rafozam-baviny. Inona ny lesona azo tsoahana am'izany ry havana? Lesona azo tsoahana am'izany de zao: manana fo tahaka ny Rota, manana fo tahaka ny Rota. Tsika malagasy malaza amin'ny fitenenana amin'ny fomba filaza moa zany ny hoe rafozam-bavy sy ny vinanty vavy kaikai sakay sy maso reo, tsy mifanaraka mihitsy reo, fa ny eto de tena mifanohatra am'izay no mifanaraka. Lasa aloha ny ampiretina ny jiro. Zao kosa mba efa mazavazava e. Tsy mifanaraka tamin'izay izay fomba malagasy zay no miseho eto am'ty Rota ty, satria i Naomy sy Rota de tena nifankatia tokoa, manana fo tahaka ny an'ny Rota ianao. Ahoana moa zany hoe manana fo tahaka ny an'ny Rota zany? Izany revana de ato amin'ny 15 ato no jerentsika. I Rota dia niraikitra tamin'ny fitiavana sy ny finoana an'Andriamanitra Israely. Araka ny tenenina taminareo teo ry havana de hoe i Rota dia vehivavy Moabita, any tsy ao anatin'ny fokon'ny Israely mihitsy zany, fa nanaiky izy, nanaiky any Naomy izy nanaiky izy ary tena niteny mihitsy aza saina mandao anao fa zay aleanao ny aleako, zay toeranao ny toerako, ny firenenao ny fireneko, ny Andriamanitrao no Andriamanitro. Lay teny hoe niraikitra ry havana na hoe nifikitra dia avy amin'ny teny hebreo atao hoe dabak. Le hoe dabak de tena entina mihitsy hoe manaraka amin'ny fona hoe manolotra manana fanoloran-tena mihitsy. Rota zany eto de tena hoe nifikitra tamin'ny Naomy rafozam-baviny, nanana fo izy, ny alany tanteraka so ihava tsy gasy izy, ny alany tanteraka le fomba gasy rafozam-bavy sy ny vinanty vavy zany tsy mifanaraka zany. Fa eto de tena porofony fa afaka mifanaraka tsara ny rafozam-bavy sy ny vinanty vavy, ary naseho mihitsy ny fa nifikitra na niraikitra tamin'ny Naomy izy. Inona lesona tsoahana am'izany ry havana malala rehetra ao amin'ny tombo? Manana fo
miraikitra amin'Andriamanitra. Manana fo tahaka ny an'rota zay niraikitra ny sandrota mihitsy ny eny ny teny hoe ny Andriamanitra ao no Andriamanitro, ny firenenao ny fireneko, izay itoeranao ny itoerako. Mba manana fo tahaka izany fe tsika amin'Andriamanitra. Na manambady ve misy manambady ve amintsika ka ny anankiray FLM, ny anankiray FJKM, ny anankiray protestanta, ny anankiray katolika ka sahiteny le hoe le vehivavy hoe zay Andriamanitra ao no Andriamanitra, na izay itoeranao no itoerako, zay firenenao no fireneko. Enjana ihany zany. Fa eto de miteny aminao ny tompo, manana fo tahaka ny an'rota mifikitra amin'ny finoana an'Andriamanitra, satria ny Andriamanitra ny rafozany no lasa andriamaniny. Zany hoe ianao manana ny Jesosy Kristy dia mifikira amin'ny Jesosy Kristy. Ianao mivavaka amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, mifikira amin'izay ianao tahaka an'izay ataony rota eto. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, eto aho de tena miresaka fitiavana, iresaka kely amintsika tovovavy. Maro ny tovovavy eto Maorisy mahita Maorisianina bogosy fa hoy le Maorisianina hoe ndao hiaraka hivavaka aminay, andao hivavaka any amin'ny Indo, de iny va lasa tokoa. Fa miteny aminareo fa ianao zay kristianina, tazomy maha kristianina anao. Miteny aminao ianao zay mivavaka amin'ny Jesosy Kristy, tazomy ny finoanao. Fantatrao hoe fa maninona ny silamo ny betsaka noho tsika kristianina? Ny antony de tsotra. Ny lehilahy musulman dia entanina mihitsy hanambady vehivavy kristianina. De ahoana zany, zay anie hijoro amin'ny finoanay pasitera e. Ie, mety hijoro amin'ny finoanareo tokoa nareo, arak'ilay nitenenina teo. Tena inonareo fa hoe zay de tena hijoro kristianina. Ary tsy problème mihitsy, tsy problème an'le lehilahy silamo, le lehilahy musulman izay fanapahan-kevitra ao zay. Fa izao ny azy, iterahany valo ianao, ny zanako rehetrarehetra tonga de inona daholo? Silamo kely mandendeha daholo. Satria zany maha kristianina anao, eo aminao fa ny zanako ao de lasa silamo daholo. Zany anie no mahatonga anazy betsaka be. Raha azo atao ry havana aza manambady hafa firenena, le hafa firenena hafa finoana no tiako lazaina amin'izany. Fa raha misy olona kosa zay ao amin'ny Kristy, azonao alaina vady, azo maka vady anao. Manana fo tahaka ny an'rota, tsy miala tamin'Andriamanitra izy, na de nasaina ndana makary amin'ny mamoabita zay de manompo sampy be zany. Fa ny alàna fa mipotsapy, manao tahaka ny Rasalama martiora izy, hoy Rasalama martiora ny amin'ny Rasalama 4 izy io. Hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjena ka hotanako. Ianao koa ry havana, sahy miteny Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsisy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalany. Noho izany Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainako mba ahazoko ny lalana, fahamarinana ary fiainana. Ivavaka isika ry havana. Misaotra anao zay Andriamanitra fa antsonao zahay mba hanana fo tahaka ny rota, de nifikitra aminao Andriamanitra irery any. Maro tokoa anie ny zavatra mifamaofao amin'ny fiainanay e. Fantsonao zahay hifikitra aminao irery ihany, satria ao aminao no misy fiainana, ao aminao no tena fiainana, ary ao aminao no misy fanahy sy fiainana tsara. Araka ny tenenin'i Jesosy hoe zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be.
de mba hanana n'izany fiainana izany tokoa zay tompo ao aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary havana samy tahin'Andriamanitra indray mirary soa daholo.